fa tena raha vitan'i Jesosy nanao azany taminahy mihinao fa tena vitan'i Jesosy nanao azany amintsika tsirairay avy dia matokia fa Jesosy tsy miova omaly anio ary mandrakizay aza mifantoka amin'izay zavatra misy eo androany fa tant que hoe mbola velona ianao dia tout ira bien. Tant que hoe mbola tsy Jesosy ny teny aminao hoe tapitra dia aza mbola manaraka fanantenana fa any Jesosy manova ny rahatra antsika ho lasa tena hoe hoantony dia rahan'i Jesosy antsika. Dia zay raha mba fizarana kely nataoko teto androany mino fa misy zavatra afaka niraisintsika izay androany dia avekontsika ho an'i Jesosy foana ny voninaitra. Alleluia. Alleluia. Tenenao akaikinao mipetraka ianao dia mijery anasitrana fomaratry Jesosy androany. Amen. Anasitrana fomaratry Jesosy androany misy tenin'Andriamanitra miteny hoe nandefa ny teniny izy mba hanasitrana azy. Dia androany izy teny koa ivoaka eto androany dia ho sitrana ianao. Amen. Tsy mandalo eto fotsiny ianao dia hoe mivoaka dia mitovy amin'ny maly ihany fa hafa mihitsy ny fiainanao miala eto. Amen. Satria eto Jesosy androany. Amen. Manasa Stella koa i Androso anao témoignage koa izy afaka mitehaka ho an'Andriamanitra tsika fa tena manao velo Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy no hijoroako vahaolombelona eto raha misy atao hoe hoana moa zany za ny fiainako tena ny fiainako egal témoignage ho an'i Jesosy. Za tena anisany tsy anisany moa zany minao hoe tsika rehetrarehetra fa ny expérimenté an'izany hoe fitantanan'Andriamanitra izany daholo. Za be dia be mihitsy ny témoignage afaka teneniko eto tena lany eto ny lera fa fa anankiray tena hoe mino fa hoe misy mila an'ilay izy dia misy tena hoe tian'i Jesosy aheno an'ilay izy androany. Za ny lalana natongavako taty Alemaina no tantaraiko sy ny tondran'i Jesosy natao anatin'ilay izy za zany vao afaka baka dia efa tsy nieritreritra ny nina intsony fa ozy izy dia ho any Alemaina na ahoana dia vao afaka baka dia nianatra allemand dia vita ny niveau anankiray dia nanao examen ny ao rehefa examen allemand le ao amin'ny CGM moa dia somary sarotsarotra le mampiditra le inscription fa za vao nampidirina voalohany dia tafiditra indray mandeha tsy miverina nanao examen indray tonga dia afaka dia nanao passeport indray avy eo zany satria hoe nilan'ilay certificat zany anaovana an'ilay passeport dia maheno an'ilay feo hoe sarotra be ela be vao manana zao tsisy miraharaha zany atao ny passeport vetivety ilay izy dia vita ohatrany hoe misosasosa kely zany ilay izy misy hoe sakatsakana ihany fa tafavoaka ihany. Dia rehefa tena hoe nahazo rendez-vous tany amin'ny ambassady amin'izay zany dia ilay mitady famille amin'izay volana octobre 2023 za efa nahazo rendez-vous dia nefa mbola tsy nahita famille fa au pair ny alako tany tamin'izay hoe ialako tany dia efa janvier za tena mbola tsy nahita famille mihitsy nalefa message tao amin'ny overworld nadefasana tany amin'ny google sy ny ohatran'izany fa tsy nahita mihitsy tapabolana alohan'ny rendez-vous ako amin'izay 24 janvier tena tadidiko mihitsy 24 janvier 2024 ny rendez-vous ako tany amin'ny ambassady tapabolana alohan'ilay izy izay vao nisy famille anankiroa niaraka nandefa message anahy ny anankiray aloha dia nandefa message anahy voalohany dia zareo mipetraka iza moa zany Fribourg any amin'ny sud ny Allemagne any dia efa tena hoe milamina fandray be mihitsy za sy le mère de famille dia efa hoe andefa taratasy amin'izay dia nisy anankiray koa Cologne any Cologne misy an'zareo dia
dia hoe za tsy andeha hoany hozy izy sady koa lefa mitany a Fribourg zany a efa volana marsa le izy le début an'le contrat dia le tany Cologne volana o dia izy za mainka andeha za tsy andry an'izany volana o zany dia tena tsy nirarahiko mihitsy lefa mitany Cologne hoe tsisy za tsy andry an'io dia le tany amin'ny le anankiray zany no sisihako dia nefa rehefa tena andefa contrat amin'izay zareo dia ozy izy zareo hoe andefa CV ozy izy dia amin'izay afaka hikarakarana taratasy fa misy agence aty dia afaka accélérer an'le izy zany dia rehefa nandefa an'le CV dia nisy zavatra tsy mety kely tao anatin'le izy ty ozy izy tsy mety fa mety amparefuse an'ny visa anao dia za zany tena sisika be mihitsy tena ilaiko aneho le contrat efa amin'ny herinandro ny rendez-vous zao fa tsy nety hatramin'ny farany le mère de famille dia efa 3 jours non 4 jours alohan'le rendez-vous amin'izay dia zay vao nitodika tany amin'le anankiray le hanomboka volana o dia misaotra an'i Jesosy moa zany fa zareo ohatrany hoe aingakaingana be ny fanaovana zareo taratasy dia tonga n'le taratasy dia iny zany le raikitra tamin'le famille manomboka volana o ihany zany le izy zany hoe any Cologne tena nampisisika anatany amin'le any Fribourg koa moa zany any daholo ny olona fantatro rehetrarehetra ny namako rehetrarehetra tsisy olona fantatro zany tany Cologne dia zay koa tena nampisisika anatany fa tsy maintsy hoe andeha ho any Cologne zany moa zany kinona moa zany azo atao eo dia tena hoe nilamina tsara ny tany amin'ny rendez-vous dia hiandry an'le valin'le visa amin'izay nandeha volana avril mai juin mihitsy le izy efa tena manisy pression be mihitsy le famille hoe aiza ihany zay mila au pair zay ianao mbola tsy mivaly foana fa maninona ny ela be ndana makany zao zany tena anatina hoe pression be mihitsy ny tena dia nefa tena hoe tany epoko tany hoe tena nametrahan'i Jesosy teny hoe ianao makany Allemagne dia na inona zavatra izy hoe dia makany Allemagne ianao dia tonga volana juin mivaly le izy accepté le izy dia aveo moa zany karakaraina ny taratasy zany nanao call center germanophone nandritra le fotoana nindrasako an'le visa iny dia tena hoe ny frais zany no ndraisin'ny dadanay sy neninay fa ny entako rehetrarehetra ny valizy sy ny fikarakarana ny taratasiko rehetrarehetra voanginako tamin'le zany asa nanao germano tena hoe lasa niara-niasa zany le zavatra dia aveo moa zany tonga taty amin'izay dia tsisy namana mihitsy ny tany Cologne tsy mivoaka ny trana rehefa mba tsy miasa fa ao amin'ny chambre akao dia tao tratra ny dépression tao dia aveo moa zany nisy publication tena hoe zay le fitantanan'Andriamanitra tsisy coïncidence zany tsisy azara fa hoe efa voasoratra dia tsy maintsy mitranga amin'ny fotoanany dia sendra ny connecta tamin'izay dia nahita publication i Anissa toko hoe mahafantatra ny Anissa daholo nareo ngambany dia nandefa publication izy hoe za mitady namana aty Cologne ozy izy dia mba nikomandy zany za zany tsy zatra n'izany mihitsy fa ohatra mba nanandrana dia gagabe fa tonga avy any MP za dia aveo naveriko nijerena le publication efa tsy tao intsony le izy fa kay izy le izy zany le hoe célébrité dia tiany nafena le izy tsy haika hoe nataony anonyme ka izy be dia be ka tonga nandefa message tany aminazy fa zany no nananany teo dia aveo rehefa niresaka amin'izay zay dia hoe ndao eona zao dia avy eo zay sabotsy tao aorianany iny dia sabotsy tao aorianany iny zany kamo be amin'izay hijanona tao an-trano fa hoe za rary nahita namany dia ozy izy za ozy izy andeha hivavaka ny maintsy amin'ny sabotsy fa za tsy eo dia iny zany nandeha sisika za koa andeha hoany dia nefa za tamin'izay tsy mbola nanana tikele hivezivezena eo Allemagne fa nandeha Flixbus ny nandehanako tany dia tonga tany amin'ny fanena tamin'ireo Reisenstein nataon'i Jesosy fanena tamin'ireo Reisenstein dia nanomboka hatramin'izay dia hito tamin'ireo Reisenstein dia hito
tena hoe be dia be mihitsy zavatra niseho tao anatin'ilay izy fa efa voasoratra izany hoe fankahita amin'ny horizon chaîne dia hita za hita raha ohatra izany hoe nisisika tany amin'le nakany Fribourg zany tsy mifankahita tamin'ny anisaza tsy mifankahita tamin'ny anisaza tsy nahita ny horizon chaîne tsy eto mihitsy ny azo zao fa tsy fantatry hoe aiza dia tena napary reconnaissante be anahy konkoa décembre 2024 iny izany hoe efa nahita ny horizon chaîne zany a dia décembre 2024 iny nalainy Jesosy ny dadako dia za zany tamin'izay hoe période-na vacances dia saika andeha ho any Fribourg any amin'ilay namako any zany dia jerena nefany amin'ilay fotoana iny nandeha noditra any Madagasikara daholo ilay namana saika andehanako fa so ihany a fa tsy tany Fribourg fa tamin'ny horizon chaîne tao maintsy dia tena hoe tao tena tao nampaherezany Jesosy be dia teo vao tena tonga saina hoe kaiza ny fitantananao Jesosy tena le hira teo le hoe zao malala tena za malana hira faneva be dia be fa tena hoe tiako ny fiainako misy an Jesosy ary tena hoe tsy haiko hoe inona zany zao zavatra lalovanao mety hoe miandro zavatra ianao mety hoe misy compliqué be mety hoe tsy araka an'izay tianao no mitranga eo amin'ny fiainanao fa matoki fotsiny fa Jesosy no mitantana amin'ny fiainanao dia efa voasoratra ny dia na inona zavatra amin'izay izy no mitondra anao tao anatin'izay fotoana izay zany tena nianatra an'izany hoe la paix ce n'est pas l'absence de problème c'est la présence de Dieu. Zay le izy dia tena tiako hoe mino fa ny zavatra niraisinao tao anatin'ilay izy dia tena mino hoe tsy tsika intsony ilay monina mitsinan'Andriamanitra hoe fa maninona hitomany satra n'izany fa tsika ilay atoky dia anatena foana hoe mety izao fitondranao anazy ao Jesosy dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces témoignages? Alléluia. Ndao tsika hitsangana dia histoire Andriamanitra any amin'izany témoignage be dia be izany misaotra an Jesosy tsika. Sa fantatry hoe manana témoignage be dia be daholo tsika rehetrarehetra eo histoire an'Andriamanitra ny fahatsarany sy ny fidélité any amin'ny fiainanao. Misaora anazy sandrato ny tananao, sandrato ny feonao dia misaora an Jesosy amin'izao fotoana izao. Alléluia. Mankasitraka Jesosy misaotra anao ny amin'ny fitantananao, misaotra anao ny amin'ny fitondranao fa ianao tsy diso mandrakizay, ianao dia Andriamanitra marina, ianao dia Andriamanitra mitantana anay eo amin'izay mampety ny fiainanay. Jesosy mankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra, misaotra anao fa ianao mahalala ny mampety ny tsirairay avy, misaotra anao fa ianao tsara mandrakizay, misaotra anao fa ianao dia Andriamanitra mpanasitrana, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra, ianao ny tompon'ny fotoana ary ninninona zavatra ilanay ny tananao dia eo foana ianao Jesosy ary fantatray fa ianao mahalala mihoatra izay mety aminay no zahay ary fantatray Jesosy fa ianao no Andriamanitray ary mandrakizay dia Andriamanitra ianao mitoetra amin'ny seza fiandrianana ianao ary tsy misy matohatra anao, ianao ilay tsy miova maly Seigneur mandrakizay, tsy misy mahozongozona anao, tsy misy tohanao, tsy misy afaka hoarina aminao fa ianao no avo indrindra, ianao no ambony indrindra. Mankasitraka any amin'ny fitiavanao anay, misaotra any amin'ny fahatsaranao amin'ny fiainanay. Alléluia. Dia raina mandrakizay ny anaranao Jesosy. Alléluia. Amen. Alléluia. Ndao tsika araka hiteny Jesosy ô tsara ianao, Jesosy ô matoky ianao, afaka mirakoraka ve tsika ho an Jesosy e. Halleluja, halleluja. Araka ny teneniko teo nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy. Halleluja. Mety samy manana ny aretiny tsika eto Sangamba mino fa tsisy olona parfait tonga eto e. Tsisy olona parfait tonga eto fa mety samy mba manana ny aretiny kely daholo izy any afaka miteny hoe tena parfait izy androany. Mety aretina arabatana, mety aretina ara-tsaina, tsy hoe adala akory ianao fa tiako tenenina hoe somary miady saina ianao zany ohatra
mety aretina ratsapo, mety aretina eo amin'ny asa, mety aretina eo amin'ny tokantrano, mety aretina amin'ny zavatra be dia be amin'ny fianarana, mety aretina eo amin'ny ara-panako, indrindraindrindra ny amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny amin'ny fanarahanao sy sitrapon'Andriamanitra. Dia tenin'Andriamanitra nalaza hoe mandefa ny teniny izy androany mba hasitrana anao. Amen. Dia raintsika mitehaka mafy be ny pasteur izay mivizite antsika androany avy any Allemagne, hitondra ny teny androany. Alleluia. Tsy ataontsika mafimafy ilay tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Pasteur Ravo, pasteur Tina sy ny ekipa rehetrarehetra, hitehaka mafy tsika ho an'Andriamanitra. Alleluia. Alléluia. Alléluia. Pakamastery antsika rehetra. Mankasitraka an'Andriamanitra dia mankasitraka antsika rehetrarehetra amin'ity andro ity. Misaotra an'Andriamanitra fa fahasoavan'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra matoy izao antsika rehetrarehetra. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe sy ny fandimy rehetra teto, Andriamanitra dia tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Izay nataony tamin'ny hafa dia afaka ataony amintsika rehetrarehetra. Ninona zavatra mahazo antsika rehetrarehetra dia Andriamanitra afaka nikasika anao. Tsy zavatra lehibe amin'Andriamanitra zany, fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetrarehetra. Amin'ity androany ity tiako hisokatra ny ao anatinao rehetrarehetra, tiako angetaheta ianao tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tamin'ny voalohany Andriamanitra, rehefa aizina ny tambonin'izao rehetra izao, dia fany amin'ny masina nanombany teo ambony, nanombany izao rehetra izao, fa rehefa niteny Andriamanitra dia nisy fiainana mivoaka. Androany hisy fiainana hivoaka eto, satria isy tenin'Andriamanitra. Ny angatahako aminao, tsy hijery amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny teny, fa ny fonao hisokatra handray an'izany teny zany. Hitanao ilay vehivavy le teo amin'ny foy izay niresaka tamin'Andriamanitra, etaeta ny hoetiny dia fiainon'Andriamanitra. Araka ny teny tany amin'ny fampidigana teo hoe teneniny tamin'ny intercession teo tamin'ny voalohany teo hoe ny etaetanao mamaritra ny fahafenonao. Rehefa andeha ianao eny amin'ny ranomasina, raha zinga no entinao dia ho feno ny zinganao, raha seo no entinao dia ho feno ny soanao, raha zerikano no entinao dia ho feno zay. Inona no entinao? Ohatry ny ahoana ny alalina ny etaetanao, ny alalina ny etaetanao no hamenonanao. Mangetaeta androany, fa Andriamanitra tsy manavaka zany, ho fenon'Andriamanitra ianao, ho kasihan'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity. Ny angatahako aminao koa amin'ity androany ity ajanony ny avinavina. Aoka ianao hanetry teny, ny tenin'Andriamanitra matoa miverina dia ilaina. Misy zavatra mbola tian'Andriamanitra hovaina ao anatiko, ao anatinao. Mety efa enao zany teny zany, zany taonao hoe zay indray le teny miverina. Manera mba manetry tena kely, asolo le avinavina efa riako foana zany. Ny avinavinao io tsy atonga anao aiza. Ny avinavinao io ny anaranao io. Mety efa ela be ianao mivavaka, mety pasteur ianao, mety mpidera be ianao, fa matoa ny teny tenenin'Andriamanitra eto amin'ity anio ity, misy zavatra mbola tiany hovaina anatsika tsirairay aby. Manetry teny, raiso ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny fonao amin'ity androany ity ho tany lonaka anirin'izay teny zay. Tsy tonga rehefa hivoaka eto tsika, tsy tahaka an'le nidiry atsika teto tsony tsika, fa hitondra vokatra tsika, hisy fiainana hiaraka amintsika, satria Andriamanitra hikasika amin'ny fotsika rehetrarehetra. Iroda manda ny avinavina,
iroda manda niavinavina ho a alleloia. Dao tsika hitsangana tiako ianao hiteny, tiako ianao hivavaka eo amin'ny toerana misy anao, hiteny amin'Andriamanitra hoe asolo ny avinavina ty amiko, fa aoka tena ho tanlonaka amin'ny foko a amin'ity androany ty, andraisako ny teninao, aniriny ny teninao, ho tena vo aniry any anatinao nge ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ty. Tsy ho taka ny idiranao eto tsony, ny teo ny voahanao rehefa avy eo, tsy ho fahazarana fotsiny. Tadio fa eto amin'ilay toerana tsara sy toerana mety ianao, satria eto Andriamanitra amin'izao fotoana. Eo amin'ny toerana misy an'Andriamanitra dia eo ny toerana sarobidy indrindra, eo ny toerana lehibe. Mahatonga ny eto lehibe tsy hoe misy événement zavatra lehibe vao lehibe ilay izy, fa eto ilay mpanjaka amin'izao fotoana. Sakafo ny fonao, mivavaha amin'Andriamanitra, vavaha amin'Andriamanitra mba andraisanao teny amin'ity androany ty. Andriamanitra ray tsara indrindra, ianao ilay ray ny mandrakizay. Andriamanitra feno fankasitrahana anao ny fonay a, fa mbola velonay izay. Ny kadô tsara indrindra ho anay Andriamanitra dia ny fahavelomanay. Voninahitra Jesosy a ho anao irery. Andriamanitra vavaka izay a, aoka ianao hikasika amin'ny fony rehetra amin'ity androany ty. Aoka ny teninao a aniry any anatinay tsirairay avy, ka hanaraka anay a, tsy hoe hivoaka eto ho falifaly izay indray ny teny dia hivoaka dia hiary zany, fa aoka ho tonga fiainana ao anatinay. Ianao miteny hoe ny teny izay alefanao dia fanasy fiainana Jesosy. Aoka izany teny izany tena aniry ao any anatinay tsirairay avy. Ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny teninao dia ho sory. Aoka ianao a anendry ny vavany Andriamanitra dia hikasika amin'ny fony tsirairay avy izay tianao tenenina Andriamanitra, izay afatra tianao ampita aminay Andriamanitra no aka hivoaka eto amin'ity anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy nanovana izany vavaka izany. Amen. Alleluia. Afaka mipetraka tsika rehetra tompoko. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray dia manona ny fiadanana ho amintsika rehetrarehetra androany. Mety hoe ny teo akaikintsika teo mifampirava fa izao ny ao aoriana indray tsy mantsika fa ny ao aoriana hoe fiadanany tompo aminao hoe. Tsisy. Tena hoe fifaliana lehibe ho anay mijoro eto anatrihanareo androany, tsy ny herin'ny tenanay fa tena hoe Jesosy Kristy ny tao ambadiky ny rehetrarehetra. Izy no namatsy anay na ara-potoana na ara-bola izay rehetra famatsiana, arak-olona ihany koa anatonga anay teto androany dia avenao anazy irery ny voninahitra. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa izay ny ampanompon'Andriamanitra izay hitako hoe mpitarika sy mpitarika an'izao assemblée izao ny HBKL, papa sy mama any Madagasikara, pasteur Rodolphe Mivady, satria tena Andriamanitra miteny hoe manajany fitondranareo dia tena hoe alohan'ny zavatra rehetra dia nanontany ny direktiva, nanontany anazy izay hoe papa misy an'izao zavatra napetraka Jesosy aty amponay dia nahazo tsodrano izay dia tonga somatsara eto aminareo androany dia mankasitraka be dia be ihany koa ny pasteur sa rehetrarehetra tao ambadiky n'izao rehetrarehetra izao, tao ny pasteur sa nandray anay, ny mpiara-manompo rehetrarehetra, ny chauffeur rehetrarehetra, mpanao sakafo rehetrarehetra tao ambadika tao, fa tena hoe izay matoky an' Jehovah ozy izy dia ho atavizina dia nahazo azy kely izay nandritra izay. Alleluia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa afaka miara-miompo miompana antsika androany ngamby fa be dia be ny teny izay nandalo teto dia te hisarika ny saintsika rehetra fotsiny amin'izao fotoana izao, satria ndao ny tsika hijery tenin'Andriamanitra kely vetivety fotsiny amin'ny Efesiana 5:16. Efesiana toko fa 5:9-10. Ozy ny tenin'Andriamanitra mety efa hentsika loatra izy ity hoe
araroto izy ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Dia teny antsika rehetrarehetra androany izay moa miresaka foana izay mivady hoe aza mandray zavatra anankiray amin'ny fiainana pour acquis. Indraindray tsika olombelona ohatrany hoe ohatra izao tsy manina ataoko exemple ohatrany hoe ho an'ny tanora na ho antsika rehetrarehetra mety hoe tamin'ny fotoantsika tena hoe nangataka Jesosy tonga amin'izay fotoana omeo an'ilay vady sahaza ho anazy vavaka tsika tena hoe tamin'izany manao tous les moyens tsika mety nandalo an'izany daholo tsika manao inona ny tiany lahy inona ny tiandry inona fa tsy ho ataoko tanareo misy effort fa rehefa matetika rehefa lasa vady ao an-trano mandeha ny herintaona 2 taona ny 5 taona dia lasa raisitsika ohatrany hoe fahazarana ny ao an-tokantrano raisitsika ohatrany hoe efa akie efa na io dia ninona mitranga eo dia efa izay lasa indray ara lasa ohatrany hoe manao toetra ratsy tsika satria ohatrany efa hoe tsy afaka miala eo io efa vita soni tamiko io azonareo dia androany kosa te hisintona ny saintsika hoe tanareo aroreo tokoa ny fotoana ozy ny tenin'Andriamanitra fotoana tsy hoe misy fotoam-bavaka eto aminareo tsika isaky ny sabotsy hariva misy fotoam-bavaka eto isaky ny sabotsy dia tsy maintsy hoeo indray hoeo amin'ny fanatriany satria manao asa manao fanompony za etsy amin'ny accueil za eto azonareo fa tena raisiny ny zavatra rehetra hoe aza raisina ho fahazarana ho fahatongavana eto isaky ny asabotsy fa tena atao hoe zava-dehibe manan-danja sy important isaory ary Andriamanitra hoe misy assemblée tahaka izao afaka hanompotsika afaka hanamboarantsika an'i Jesosy tsy ratsy ny fitokanana any an-trano ozy ny tenin'Andriamanitra koa hoe aza manadino ny fiarahantsika miangona ozy iziny dia tena misaotra an'i Jesosy any amin'ny fisian'izao assemblée izao aty Paris misaotra ny ammpanompon'Andriamanitra rehetra manolo tena hoe manao an'izay ampandrahan Jesosy amin'izao amin'ity asa fanompony ity dia araka ny teneniko teo hoe tonga eto ianao androany dia eritrereto hoe tsy haiko hoe tamin'ny rova ianao no tonga teto androany sasany mety tamin'ny 1 dia efa teto sasany mety tamin'ny 3 dia imagine hoe adiny 4 ianao izay nipetraka teo adiny 4 ianao teo amin'ny 16 io androany aza raisinao zavatra mandalo fotsiny izany androany fa teneniko foana amin'ny ankizy hoe raha misy ny zavatra important indrindra amin'ny fiainana dia ny fotoanantsika ny fotoana dia mihoatra ny diamant mihoatra ny volamena raha misy zavatra anankiray indramiko aminareo ohatra miteny pasteur Pary hoe pasteur ampindramo 100 € za dia omeny ny 100 € fa averiko ty dia averiko ny 100 € ampindramo akanjo dia voaveriko ny akanjonareo fa raha miteny anareo za hoe pasteur mba tsy enao ariza dia tsy afaka mamerina ny fotoana laninareo teny ahako azonareo tsy afaka récupérena mandrakizay ny fotoana izay lasa teo zao lasa ny louange tsy afaka miverina intsony pour le 25 juillet 2026 izy raha niraté teo zany ianao dia miraté an'iny aloha zany ianao raha miraté amin'ny tenin'Andriamanitra eto koa ianao androany hoe tsy haiko hoe aiza ny fifantohanao amin'izao fotoana izao dia malahelo miteny hoe miraté an'ity androany ity koa ianao satria tsy afaka hiverina ito tadio fa ny heure 24 heures ny heure men'Andriamanitra antsika ao anatin'ny ray andro mety reraka ianao mety tsy haiko inona ny mety iainanao fa tsy afaka manao pause aminao izany ny heure tsy afaka manao pause aminao izany hoe reraka pause kely aloha na posy kely aloha non lera mitohy foana inona ny zavatra iainanao io fa mitohy ny fotoana mandroso ny fotoana fa tsy afaka nihemotra izany raha nanao erreur ianao tany amin'ny lasa dia amin'ny avenir anao ianao miratrapé an'iny fa tsy afaka hiverina antsony hoe raha afaka namerina ny 5 taonako lasa dia n'izao no tondrako ny fiainako fa izao tsy hanamelohana anao anefa ny tenenana an'izany androany fa mba ahatonga antsika tena hoe ho reconnaissante ny amin'ity androany ity dia andrositsika miaraka amin'ny Jesosy dia ampifantoka amin'ny fifantohantsika rehetra tsika hoe Jesosy tsy handray n'ity fotoan'ity androany ity ho pour acquis fotsiny fa tena misaotra fa nitariha amin'ny fanahinao masina eto dia tsy handany ny adiny 3 fotsiny hipetraka eto androany fa handray zavatra alleluia amen ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika rehetrarehetra androany dia raha asiana titre moa ilay izy dia titre ny zafatandritra tompoko ny titre raha asiana titre ny fizarana androany dia hoe mamoa voamendriky ny fibebahana
amen. Mamoa voamendriky ny fibebahana. Ngamba ny ataoko hoe ny antony anankiray motivation manosika antsika tsirairay avy tonga eto isaky ny asabotsy, tonga eto amin'ny fotoana rehetrarehetra, ny fitokanana ny an-trano sisa dia fanomana antsika mandrakizay antsika. Sa misy motivation hafa ve manosika anao manosika anareo eto loha sendra misy fa mino aho hoe zay motivation manosika anao eto anomana ny mandrakizay antsika sy anao tsika. Amen. Dia ten'Andriamanitra hoe mamoaza voamendriky ny fibebahana. Taona tika hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 7 ny 17 ka hatramin'ny 7:20. Lioka 7 ny 17 ka hatramin'ny 7:20 dia raha nahitsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mialatsiny fa teny gasy ny mahazatra kokoa. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa: ry taranaky ny menarano, iza nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza voamendriky ny fibebahana, ary aza manao anakampo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka ao amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapohina ka hatsipany anaty afo. Ary ny vahoaka nanontany an'izao hoe inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo aoka izy hanome ho any tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Dia avy koa ny mpamory hevitra sasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra, inona no ataonay? Ary hoy izy taminy: aza mampandomy ohatra noho izay nitendrena halainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe ary inona kosa no mba ataonay? Dia hoy izy taminy hoe aza mitohatoha foana amin'olona, ary aza miampangalainga, ary mianiana amin'ny karamanareo. Amen. Ten'Andriamanitra tena manomana ny fotika koa amin'izao fotoana izao, mbola averin' Jesosy amintsika ty teny ty eo amin'ny fahavalo hoe mamoaza voamendriky ny fibebahana hozy izy. Fa any amin'ny 5 izy miteny hoe izay hazo izy izay tsy mamoa voatsara dia kapohana dia atsipy any anaty afo. Tsika fiangonan'Andriamanitra, tsika fiangonan'Andriamanitra miandrandra ny fotoam-pampiakarana, manomana ny amin'ny fotoam-pampiakaran'Andriamanitra atsika, fampiakaran'i Jesosy Kristy atsika eny amin'ny rano lanitra. Iza le fiangonana? Efa fantatsika loatra angamba izany hoe ny fiangonana tsy anarana fiangonana na dénomination hoe zava ty za zao sy ny sisa, za tsy hanona anarana fiangonana, fa ny fiangonana amin'i Jesosy Kristy izay olona nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ny fiangonana dia izay olona manaiky ankatohan'Andriamanitra, tsy le ao anatin'ilay rindrina efatra fotsiny, tsy trano efatra. Mety efa rentsika foana fa averin'i Jesosy eto androany hoe rehefa tonga amin'ny fotoana ampakaran'Andriamanitra atsika dia tsy le trano ngeza be, tsy trano ny ampakaran'i Jesosy, fa isika tsirairay avy izay manana an'i Jesosy Kristy velona sy miaina aty anatitsika. Ao amin'ny Hebreo 7:1, Hebreo 7:1 dia misy tenin'Andriamanitra hoe fa Kristy hozy izy dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony. Isika ny trano fitoeran'ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Mbola miteny koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:3-16. Korintiana 3:16 hoe tsy fantatrareo fa hozy izy fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary mifanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Isika le tempolin'Andriamanitra. Hozy misy tenin'Andriamanitra iray izay koa hoe raha misy hozy izy fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana atao. Isika le fiangonana tian'Andriamanitra ho amboarina sy karakaraina, hampandrosoana mba hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fotoana izay ampiakarana antsika, satria ny fiangonana izay ampiakaran'i Jesosy Kristy havana dia fiangonana tsy misy pentipentina, tsy misy tasy, tsy misy point.
mety mitentsika hoe za efa vita fihavanana amin' Jesosy, za efa vita fibebahana, efa ato anatiko Jesosy Kristy, fa fanontaniana androany hoe misy voa azo raisin' Jesosy Kristy ve ary aminao. Raha mijery anao Jesosy ataovy hoe eo Jesosy eo anoloanao amin'izao fotoana izao, misy voa mety amin' Jesosy ve any aminao androany. Mety mibebaka ianao izy ianao efa tena nitomany an-dranomaso a 10 taona lasa, efa tena nandray an' Jesosy Kristy 10 taona lasa, fa jereo ny fiainanao androany hoe tena misy vomendrika an'izay fibebahana izay ve ao anatinao, sa ianao le tamin'ny 5 taona lasa ihany ianao androany, ianao le tamin'ny 10 taona lasa ihany, mety hoe kizitina be ianao tamin'izany, mbola ianao ve nijory eo anatrehan'Andriamanitra androany. Mety ianao lehibe fosafosa tamin'izany fotoana izany, mbola ianao ve ny eo anatrehan'Andriamanitra androany. Tsika rehefa miresaka hoe voa dia za tena anisan'izany mihitsy taloha hoe neveriko fa zany voa takian'Andriamanitra izany tena zavatra hafa mihitsy, hoe rehefa zanak'Andriamanitra mety be ny fiainako, ahitany olona hoe tena misy Andriamanitra, manana an'izay ilaiko a, manana an'izay iriko a. Fa le le voa takian'Andriamanitra kay tena zavatra hafa mihitsy, misy fruit takian'Andriamanitra ty anatintsika. Io fibebahana mety hoe irairaintsika foana, io fibebahana mety hoe efa nitoriana tamintsika io a. Dia androany a teteny amintsika hoe tsy teny fotsiny le izy reto a, tsy anjery le izy, tsy fifaninanana le izy, fa manomboka androany zany tsika andiny tena hoe le fibebahana misy voa tokony hiaraka aminy a, ho hitan'i Jesosy Kristy. Ary anankiray a mety hoe hitan'i Jesosy Kristy, fa anankiray koa tena nandresy lahatra hoe rehefa zanak'Andriamanitra, rehefa mibebaka marina, vita fihavanana tamin'i Jesosy a, dia tokony hahita vokatra amin'ny alalako Andriamanitra, ary misy le vokatra ty anatiko afaka hisitrahan'ny olona ampion' Jesosy amiko koa. Amen. Inona ary a io voa takian'Andriamanitra amintsika io? Inona io voa izay andrasan'Andriamanitra ho avoaka antsika io? Any amin'ny Galatiana 5:22 ngamba efa fantatsika loatra hoe reto izy ny fruit de l'esprit. Rehefa ao anatintsika ny fanamasina dia misy an'ireo fruit ireo anankisivy ny voatanisa ao amin'ny Galatiana. Ina daholo izy? Fitiavana, fifaliana, faharim-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahononan-tena, faharetana. Raisy izy? Fiadanana efa ohatran'ny voatonoko teo. Aika ato efa misy papa. Saotra betsaka ny ao ambadika. Dia mety hoe ireo foana mety ao anaty irairaintsika isan'andro, fa androany misy teboka maromaro napetraka Jesosy ato anatin'ny foko hifampizarana amintsika rehetrarehetra hoe inona daholo mbola misy vokatra ankoatr'ireo koa. Mety hoe tafaraka ao anatin'ireo, fa andeha naratsika androany hoe voalohany indrindra dia ny fitiavana, le efa nitenena tao amin'ny Galatiana 5 teo, fitiavana dia fitiavana tsy anaty fitiavan-tena. Fitiavana tsy ao anaty fitiavan-tena. Misy jerentsika kely ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 13:35. Jaona 13:35. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe didy vaovao no omeko anareo izy dia mba hifankatiavanareo aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Amen. Andriamanitra rehefa hoe Jesosy Kristy rehefa andeha, rehefa alohany andeha hiakatra ny an-danitra izy dia izay ny didiny napetraka Jesosy Kristy hoe raha mpianatra ianareo izy dia tokony ho hita taratra izany hoe fifankatiavanareo. Tsy tokony ao anatin'ny fialonana, ao anatin'ny fitiavan-tena,
ny olona rehefa mijery ny olona ny ataontsika hoe mbola tsy isy Jesosy tsika dia jereva eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny fa ny ankabeazan'ny olona ny reto lasa tia teny tsy mijery afa-tsy ny tenany ihany. Je zalo tsy afaka mijery ny hafa mihitsiny. Ny olona rehefa egoista dia izy ihany priorité amin'ny fiainany. Tsy afaka hijery anao zany izy, tsy afaka hijery nizanizy zany izy, tsy mitsinjo ny hafa izy, tsy mahay mifampizara, tsy mahay mifanampy, tsy mahay ohatry hoe te azo tombony foana hoe raha anao an'ity zao omeko an'ity zavatra ity ianao fa inona ny takalony omenao anahy. Zany ny ataoko hoe toe-pon'ny olona tsy misy Jesosy dia tsika senao nefa mitony teny tsika senao hoe kristianina androany. Ndao tsika ndiny tena hoe tena misy fitiavan'i Jesosy Kristy ve aty anatiko dia mahay mitiny ny hafa ve za, mahay mitiny mpiara-manompo amiko ve za, mahay mitiny ny olona rehetra ve za taka ny tiavan'i Jesosy Kristy an'izao tontolo izao. Jerena ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona 3:16 Andriamanitra tia an'izao tontolo izao, même mampanota aza tian'Andriamanitra. Andriamanitra tia mpanota fa tsy tia fahotana. Ny fahotana no ankalain'Andriamanitra. Fa ny olona rehetra tian'Andriamanitra ho vonjena, tian'Andriamanitra mba ho isany verina ao ambalany. Dia indraindray tsika senao rehefa mahita olona mpanota dia lasa tsy mahay mity tsika fa lasa tafalatsaka ao anatina jugement, lasa tafalatsaka ao anatina fitsaratsarana. Androany Jesosy tena miteny antsika hoe ndao tsika hiala ao anatiny izay fitiavan-teny izay. Jereo anie avereny kely fotsiny tsy ovakitsika fa lava be fa jereo le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 7 teo hoe le 7:14 dia jereo izy Jaona navaliny Jaona an'leto vahoaka reto hoe eo amin'ny fasivy non fa 1:12 azafady. Ozy ny vahoaka hoe inona ary ny ataonay ozy izy dia ozy izy hoe namaly izy ka anao hoe izay manana akanjo roa ary ozy izy dia aoka hanome ho any tsy manana, izay manan-kanina dia aoka hanome ho any tsy manan-kanina. Mampianatra antsika zany Jesosy androany misy olona ve mitady servisy amintsika mpiara-manompo ato ohatra dia tsika ve le miavy tia tena be foana hoe lany ny fotoanako, zany asa mafy, za nanao an'izao za matoa mivady aman-janako ihany, ny ankohonako ihany matoa za mipopopo aty sy aty sy ny tariny. Fa manana fitiavana ho zaraina amin'ny hafa ve ianao? Le fitiavana tsy iraina amin'ny molotra. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy izy hoe tsy tadidiko tamin'ny noviana ny teny hoe hitanareo ny olana inona mahatonga ny filazantsara tsy miampita amin'izao, inona mahatonga ny olona mankahala kristianina amin'izao, satria isika tory ny fitiavan'i Jesosy Kristy hoe tianao Jesosy nefa tsika mifankahala, tsika tsy mahay mifankatia, tsy mahay mifandefitra, tsy mahay mitsinjo ny hafa. Nefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mifankatiava, fa izany ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra nareo. Rehefa mifankatia tsika, rehefa miray fo ny kristianina dia na tsy miteny ary tsika indraindray dia lasa iny vavolombelona ho an'ny olona hoe ndry reo kosa aloha reo HVKL Mission Paris reo tena reo tena hita ny fitiavan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fijoroandreo, amin'ny alalan'ny fifankatiavandreo, tena hoe soudé reo, tena hoe famille en Christ reo. Zavatra ohatra izany anie. Ny Baiboly ny tenin'Andriamanitra tena mampianatra antsika hoe ny comportement mpanota ny fitiavan-teny, comportement ana olona tsy manana an Jesosy Kristy ny fitiavan-tena, satria ianao rehefa tia tena dia mametraka an Jesosy Kristy any amin'ny 2e place ianao. Na ohatry hoe misy fotoana ary aty ohatry hoe misy fanofanompoana ilan'i Jesosy atsika dia mety indraindray tsika ohatry hoe za manana an'izao, za manana an'ity fotoana ity, za manana an'ity, lasa ianao foana le araka ny teneniko tany aloha teo foana. Nefa ny tenin'Andriamanitra miteny antsika, tenin'Andriamanitra miteny antsika amin'ny Filipianina 2:3-4 hoe
vakiako kely a. Tanterao izy ny fifaliako mba hiraisanareo saina, dia miray fitiavana, dia miray fo, dia miray hevitra, dia tsy manao n'inon'inona amin'ny fifampiandaniana na mandrantena foana fa amin'ny fanetretena. Izany hoe mifanohatra amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan-tena. Ndao tsika samby io izy ny ten'Andriamanitra manao ny namany a, samby anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany avy. Ny fitiavana na tonga an' Jesosy Kristy nidina teto ambonin'ny tany anie, nafoniny aminy. Tena hoe nataony ohatry tsy misy ny tenany, fa nanao anao ho important mihoatra noho ny aminy izy, dia nidina izy a, nanolotra ny tenany a, nombona teo amin'ny hazo fijaliana satria tiany ianao. Dia ndao koa tsika tena hoe itiany hafa. Rehefa misy zavatra mety hoe misy milanao, mila fampaherezana, mahafohy fotoananao ve ianao a hifampivavaka, hifampahery atao anaty fanomponana any amin'izay hitondran'i Jesosy antsika sy ianao. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny teny any am-parany any ozy izy, dia ny olona tena ho lasa tia tena sy préare efa andro farany izao. Raha mijeritsika inona mahatonga ny olona ataoko any Madagasikara, satria io no hitako maso. Nareo ve tsy gaga hoe inona mahatonga ny olona mifamono, mifamorika? Inona mahatonga ny olona tsy mifandevy maty ny mpihavana? Satria le fitiavan-tena mbola manjaka ao anatin'ny fony. Le fitiavana tadiavin'i Jesosy, takian' Jesosy amintsika sy ianao androany, hoe tena hoe tahaka ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Ndao tena hoe dia tsy ataontsika amin'ny teny tsony fotsiny fitiavantsika an' Jesosy hoe tiako ianao Jesosy, nefa tsy mahay mitia ny hafantsika, tsy mahay mitia manodidina antsika. Amen. Faharoa manarak'izay dia ny fanetretena. Efa vakiako kely teo ilay Filipiana 2:3. Aoka tsy hanao n'inon'inona ozy izy ny amin'ny fifampiandaniana na mandran-tena foana, fa amin'ny fanetretena. Dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Ny toe-po takian'Andriamanitra, vokatra takian'Andriamanitra amintsika ihany koa ankoatra ny fitiavana dia ny fanetretena. Raha misy zavatra sarotra indrindra amin'ny fiainana, ataoko hoe ankoatra ny pardon angamba, dia fanetretena io konkoa, satria indraindray tsika amin'ilay raha mbola mandeha amin'ilay nofo ilay homme charnel azafady, dia manjaka ilay hitanareo ilay tehiseo a, indraindray tsika te-hiteno, indraindray tsika manan-kevitra be, fa noho ilay tsy fanetretena dia tsy mahay manginy tsika indraindray. Tsy maintsy misy hevitra anao foana mivoaka eo rehefa misy zavatra anankiray mipoitra, dia tsy maintsy manangan-tanana foana, tsy maintsy miteny androany, tsy maintsy mivoaka ny hevitra, fa milondolondo be raha vao mivoaka hoe tsy nihaino ana ranona, tsy nanokatra ny sofiny izy teo, nefa ny hevitra tena tsara be mihitsiny. Jereo anie Jesosy, jereo Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra hoe fa nataony a, rasiny vetivety fa misy an'izay tenin'Andriamanitra izay a, nataony tsintsina ozy izy ny tenany a, na dia nitovy endrika tamin'Andriamanitra azy izy ozy iziny. Inona ny tiany tenin'Andriamanitra tenenina? Fanetretenan'i Jesosy. Iza reto tsika Jesosy Kristy ary teo amin'ny fanapahana rehetra, teo amin'ny fahefana rehetra. Amen. Ndry matoranga anazy. Amen. Alléluia. Jesosy Kristy tompon'izao rehetrarehetra, tompony fahefana rehetra. Ny anjely ary ange mandohalika ao anatrehany any an-danitra, hatretỳ tany. Fa naninona? Nanetritena Jesosy Kristy. Nanetriteny Jesosy Kristy. Fa izy tsika ny tsy hietry, izy tsika ny tsy hanaiky hietry amin'ity fiainana vetivety kely ity. Ny olona rehefa tsy mahay manetritena dia izy teo lohany foana.
izy teo lohany foana, za foana, za lohany, za tsy maintsy manapaka, za tsy maintsy miteny, za tsy maintsy izay, lasa teaka voninahitra, teaka ny toeran'Andriamanitra. Dia rehefa lasanao ny toeran'Andriamanitra dia Andriamanitra zany lasa ao aoriananao dia sitrapon'Andriamanitra ve zany. Amin'ny fiainana rehetrarehetra ao an-tokantrano ao. Tsy hoe za manam-pahaizana be dia ty vatiko ty tsy mahazo miteny mihitsy, na hoe ty nianarako ty kapoakako ty, za tena anina amin'ity dia za raha vao misy miteny ankoatrin'iny eo dia diso. Daontsika hanana fo manetry tena fotsiny. Daontsika hanetry tena. Misy ten'Andriamanitra hoe manetry tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra ao izy. Votakin'Andriamanitra amintsika senao koa zany. Io zany tsy hoe fitiavana dia fifaliana dia efa mifaly efa mitsikitsiky foana koko fitsikitsiky ça va. Tsy any le izy. Tsy hoe izay fotsiny moa zany fa tsy hoe tsy any. Fa ilain'Andriamanitra, votakin'Andriamanitra amintsika senao koa fanetretena. Ozy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ivoaka eto ianao izy dia hisy voa ve dia izy hoe inona ary le voa zany, inona le voa tsy resaka izay fa izay mihitsy ny tenenin' Jesosy hoe mapana izy hoe nazaraka sian Jesosy ao anatin'ilay izy inona indray zany Jesosy le votakina ao amiko androany rehefa mivoaka eto androany. Dia mino hoe ohatr'izay koa tsika rehetrarehetra androany hoe mety matony teny avoakan'Andriamanitra dia misy ilaitsika azy izay. Ndaontsika andiny tena aza miteny mihitsy hoe ianona mihitsy ny tsy manetry tena ao ato am-piangonana ato, ianona mihitsy ny tenenin' Jesosy tamin'iny famvangian' Jesosy. No, izay nandreta androany ho adin'Andriamanitra amin'ny fotoanany. Tsika ne andalo anatrehan'Andriamanitra izy ohatry ty écran plat be ohatry ty eo anatrehan'Andriamanitra hoe zao toe-ponao teto, tsisy afaka miala eo tsika senao. Dia tsy aleonao manadiony anao tsy izay anadinen'ny olona. Androany tena raisy zany hoe ndaontsika andiny tena. Indraindray ozy izy atany aloha teo hoe misy pentipentina ny fiangonana ampiakarin'Andriamanitra dia fiangonana madio, tsisy pentina, tsisy tasy. Hitanareo ny tasy? Za zao manao robe fotsy, raha misy tasy tsy haiko hoe misy tasy kely zao hito fa tsy hitanareo aveny eo, sa hitanareo? Voilà, le tasy le kely point kely tsisy mahita iny mihitsy, nefa iny mihitsy nitsondromin' Jesosy hiala. Dia iny point kely mihitsy androany raha tsy misokatra ny fotsika dia mipetrika eo foana iny. Eo foana iny androany. Fa ndaontsika zany andiny tena miala eto androany hoe Jesosy tena manana izay voany fanetreteny izay ve za? Sendra mba za mihitsy Jesosy sendra variana mijery ny hafa fotsiny Jesosy sendra manendrikendrika ny hafa fotsiny Jesosy nefa izany le tokony ho amboarina. Ny olona rehefa manetry tena dia mahafantatra fa Andriamanitra ny loharanon'ny zavatra rehetra koa eo amin'ny fiainana. Rehefa manetry tena ianao zany dia mametraka anao ohatra ny hoe za tena kely ozy izy ny tenin'ny Jaona izay hoe za ozy izy tsy maintsy miaina, za ozy izy tsy maintsy miaina fa izy no tsy maintsy mitombo. Inona le izy? Mametraka ny tenany io kely nefa grand nge zany Jaona sy mpanao batisa zany. Tokanga hoe tsisy grand be ohatran'izany kosa tsika. Za aloha tsy izy. Fa naninona? Nahita ny tenany io kely izy teo anatrehan'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Dia ndao koa tsika naiky ohatr'izany ametraka tsika hoe Jesosy Kristy izy no lehibe, izy no grand izy no maîtreko, za kely tsinitsinona. Daontsika hianatra hanetry tena isan'andro. Ny olona manetry tena tsy miady voninahitra. Ny olona manetry tena tsy miady voninahitra. Tsy hoe ianao no ataoko ohatrany hoe fona fa zavatra ataoko ohatrany hoe mahazo ny fiangonana ankehitriny ty zavatra ity tena mandiso ary problème rehefa diso amin'izay tsika dia lasa miverin-dalana rehefa avy eo. Tsy hoe ianao manao zavatra be ao anaty fanompona, ianao mety hoe tsy haiko ny anjara toeranao, anjara fanompona hitsoan Jesosy ianao, dia
dia tsy maintsy irairaina ianao, tsy maintsy indraindraina ianao, tsy maintsy hoe omena toerana eto ianao a ty tena raha tsisy anazy tsy tsotra izao ty tsy mila an'izany voninahitra izany rekytsika. Tsy haiko ozy izy le mpiara-manompo aminay izay hoe tsy zakatsika koa le voninahitra ny tena marina. Zay mahatonga antsika lasa rehefa anina dia lasa manao ohatr'izao kely, lasa ohatry ny hoe ngeza ohatry ny ianao amin'io kely a dia lasa ohatry ny hoe mahatsiaro ny tenanao hoe fa anina be ianao anatle satria ozy ianao hoe zay efa tena ohatr'izay. Ataontsika tsy hiady voninahitra ay naiza hitondran'i Jesosy atsika. Ny olona manetry tena dia olona manaiky hianatra isan'andro. Ny olona manetry tena dia olona manaiky hiaino a isan'andro, manaiky a androso a mankatohan'Andriamanitra koa isan'andro. Tena mafimafy le izy satria indraindray ianao misy an'izay moa izany ohatry ny hoe ampanetretena be le izy ohatry ny hoe matanora mbola tokotry ny hoe mbola tena tany amin'ny 21-22 ans sy ohatry izany a dia efa tanora sy ohatry izany dia ohatry ny hoe nandritry ny lalana nitondran'i Jesosy ny sisa izany a dia ohatry ny hoe nanana expérience maromaro tamin'ny Jesosy tamin'ny ohatry ny hoe resaka fitondrana, resaka leadership sy ny tariny dia ianao lasa ohatry ny hoe ianao mandeha fotsiny a fa ianao tsy fantatrao hoe efa misy ataoko ohatry ny hoe tsy fanetretena ny anatinao satria rehefa misy dia ny expérience-ko ty izao ny azonareo ny arahako tamin'i Jesosy ohatry izao ny fitondranana io ohatry izao dia raha vao misy hevitra eo dia ohatry ny hoe ny anahy foana ny tiana hivoaka dia nahitsin'i Jesosy hoe misy fotoana hoe mangina mihitsy aloha ianao tsy miteny fa mihaino fotsiny. Dia rehefa vita eo dia misy marary be le izy hoe eritrereto hoe misy fivoriana io dia ianao zany le asain'i Jesosy tsy miteny fotsiny fa hitanao hoe tena le anazy zay izao mipoaka be le zavatra raha le hevitra izay no mivoaka. Dia nefa izay mihitsy ny tenenin'i Jesosy hoe amboarina aloha dia miditra garazy dia tsy ilaiko miteny eo ianao fa mangina, tsy ilay ianao hoe manetry teny, le manetry tena ohatry ny hoe tsy hoe zay petraka ery amin'ny farany ery za nao akanjo ohatr'ohatry izao tsy alina izy fa lasa fausse humilité ny iainantsika indraindray hoe za tsy hiakatra ety aloha ety misy an'izany mantsy hoe efa nandalo an'izany hoe raha vao hita eny dia tsy manetry teny izy ary nijoro ety rehefa samy anetry teny ohatry izany daholo tsika rehetrarehetra. Dia tsy alina izy fa tena hoe ny ao anatin'ny fotsika tena manaiky hihetry ventsika eo anatrehan'i Jesosy. Ny olona manetry tena dia tsy mirehare hoe izany tsara indrindra, izany tsara indrindra, izany no rehefa eo dia mety ny zavatra rehetra. Tsy ny ianao ka rehefa eo Jesosy dia mety ny zavatra rehetra fa tsy ny hoe tsika ny eo dia mety le izy. Ny olona manetry tena dia tsy tia ady-hevitra be loatra amin'ny fiainana. Indraindray tsika tafiditra ao anatin'io ady-hevitra io ary hitako hoe manimba antsika, manimba ny kristiana le za tena ireo angamba mahafantatra anahy daholo ireo hoe za misy fotoana miala fotsiny rehefa hitako hoe ohatry ny ady-hevitra tsy andaniny tsy anina le izy dia aleoko tsy mandany fotoana amin'ny ady-hevitra mihitsy a. Tsy mandany mety hoe tsy amin'ny ara-panahy fotsiny fa amin'ny fiainana mihitsy ny hoe za mianatra an'izany hoe za tsy handany zavatra mandany ny enerziako tokony arahako amin'i Jesosy ery lany eo amina zavatra ohatry ny hoe tsy hitondra ninona hoe lany eo aminaty indraindray tsika tsy mandrosona anaty fanompoana ary lasa tsy mandrositsika eo anaty fanompoana satria lany hevitra dia ndao indray ivory dia eo indray le hevitra dia ndao indray ivory dia eo indray le hevitra dia tsy misy azonareo ve misy fotoana mangina fotsiny dia misaotra an'i Jesosy fa nomeny Jesosy anina ianao nomeny Jesosy conviction ianao nomeny Jesosy ina moa izany hevitra ianao mety be ny hevitra ao dia mangina fotsiny tsy miady hevitra be. Ilainy izany amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Fahateboka fahatelo votakian'Andriamanitra amintsika fiangonana ihany koa dia ny fialantsika amin'ny fahotana. Rehefa mibebaka tsika, rehefa hoe mibebaka tsika dia tokony hisy fiovana amin'ny fiainantsika araka ilay nyteneniko tany am-boalohany teo hoe tsy izany hoe nibebaka tamin'ny 10 taona lasa dia za mbola misotro toaka ihany amin'ity taona ity 10 taona teoriana
tokony tsy miteny hoe manameloka an'izay mety hoe mbola tafalatsaka ao anatin'izay fa mino hoe Jesosy afaka manova raha mbola misy olona ao anatin'izay. Fa tokony hisy voa tsy fitiavana an'izao tontolo izao rehefa mibebaka marintsika, rehefa tafaombina sy tafaray amin'Andriamanitra tsika, tsy miverina amin'ny ratsy natao izay mety efa hoe fahotanana nafan'Andriamanitra anao tany amin'ny fotaka rehetrarehetra tany. Tokony hanana tokony ho karazan'olona tsika rikoriko fahotana zany rehefa amin'ny fotoana hoe tena miverina ao amin'i Jesosy, fa tsy hoe hita moa zany zavatra ohatran'ny hoe matetika toriko foana sy averiko foana, tsy haiko na leona ankizy fa averiko foana hoe tsika tsy hoe eo ambany fahasoavana dia on peut faire tout, hoe afaka manoty tsika satria hoe tsy ny herin'ny tenantsika no mahavonjy atsika, fa sinon lasa ohatran'ny hoe tsika zany lasa manao ezaka be havonjy atsika. Non, fa tenin'Andriamanitra marina foana hoe aza ty izao tontolo izao izy izy. Tsy teniko zany, tsy tenina mpanompon'Andriamanitra zany, fa tenin' Jesosy Kristy zany hoe tokony karazan'olona rikoriko fahotana amin'izay zany tsika senao rehefa tafaombona amin'i Jesosy Kristy. Misy tenin'Andriamanitra zay miteny hoe izay miombona amin'izao tontolo izao izy dia mandrafy an'Andriamanitra. Te ho rafin'Andriamanitra nga tsika senao, hiditra ho fahavalo eo n'Andriamanitra ve tsika senao? Yes. Rehefa mivotakin'Andriamanitra amintsika dia tena hoe tadidinareo Zakaiosy ao amin'ny Lioka 7:20 tantaran'i Zakaiosy, dia tena anisan'ny tiako izy io satria rehefa misy fotoana ilay mitady alaim-panahy iny ianao, ohatrany hoe rehefa izay konkoa hoe rehefa tsy tsara fiambonana amin'i Jesosy tsika dia ohatrany hoe manomboka lasa miverina ilay hitanareo ilay toetra ratsy taloha iny, ohatrany hoe taloha zao tsika efa nafahan'i Jesosy tamina fijangajangana ohatra, efa nafahan'i Jesosy tsika senao tamin'ny ataoko ohatra hoe fifosana. Fa jereo ne rehefa ratsy fiombonana amin'i Jesosy tsika senao, fa ianao raha tsy mahatsiaro tena fa lasa mitakoritsika tampoka zany. Le zavatra tsy tianao taloha efa nanafahan'i Jesosy ianao iny rehefa tsy en bonne communion avec Jésus tsika dia lasa miverina tsikelikely. Dia ny tantaran'i Zakaiosy izy tena mahafinaritra be anazy satria Zakaiosy tena nanamarina an'izay hoe izay votakin'Andriamanitra izay. Jereo Zakaiosy rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy, rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy izy, dia rehefa nampiatrano an'i Jesosy Kristy tao an-tranony izy, dia ozy izy nitenin'ny Zakaiosy ao amin'ny Lioka 19. Lioka 19:8 dia ozy izy Zakaiosy hoe fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny antsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efa hatreny. Hitanareo ve nanonotra ny fahotana Zakaiosy rehefa mibebaka. Izay koa ny votakin'Andriamanitra amintsika hoe tsy hoe vitany hoe mitomany fotsiny hoe mibebaka dia izay, fa ny zavatra tian'Andriamanitra amboarina mihitsy hoe nasoron'Andriamanitra mihitsy ny fitiavam-bola tao anatiny, satria Zakaiosy angeka tia vola mpanao ino moa zany, mpametsifetsy nangalatra fa tsy nitoetra teo izy hoe voavonjy satria ozy Jesosy hoe Zakaiosy midina ozy izy fa ho avy any aminao dia ozy Jesosy rehefa tonga teo androany izy tonga ato amin'ity trano ity famonjena, tsy hoe nandray famonjena fotsiny izy dia no aminy tao ilay vola kalatra, na hoe mbola nanohy nangalatra izy, fa tena tonga sainy Zakaiosy dia ozy izy hoe afoiko ireny ary nataony ny oatra lavitra azany. Dia androany kosa izay tiako ampatsiahivina antsika, mety efa rentsika fa androany mamanga Jesosy mamanga antsika tsirairay avy zany isany hoe mialaha amin'izay fahotana mbola mety ao anatintsika senao, ndao anao ohatran'ny Zakaiosy mandiny tena hoe Jesosy inona koa ny anahy, ny Zakaiosy vita, fa inona ny anahy eo anatrehanao? Misy zavatra mbola tianao asoriko ve? Mbola mamatipatotra anahy ve? Mbola misy zavatra tsy ankasitrahanao ve fiainako? Raha ny zanaka ozy ny tenin'Andriamanitra no manafaka anareo dia ho afaka ianareo. Eto Jesosy on n'a pas besoin de faire la délivrance, désolé pour le français.
tsy mila délivrance be fa fahatongava-tsaina anao tsy le zanaka dala nge rehefa niala tao an-trano rainy nga izy nila délivrance be fa sainy tonga ny verina tamin'Andriamanitra hoe any a trano raiko a misy hanina tsara, hanina matsiro dia hiverina any a mila antsika senao tonga saina fotsiny androany hoe tiaka Jesosy a mbola zavatra mangeja ana, tiaka Jesosy a mbola mety mamatotra ana dia fantatro fa ianao mahay manafaka ana, ianao afaka manala ny fatotra rehetrarehetra amin'ny fiainako a dia hiverina aminao fotsiny a dia afao a tsika le tsotra fotsiny tiany Jesosy a jerena androany tsy hoe miculpabiliser anao ny tenin'Andriamanitra androany fa tenin'Andriamanitra dia ohatrany hoe tsisy hoe izy mivizeny pastor tiana vizeny fa Jesosy mihitsy mivize atsika tsirairay avy satria ny teniny izy dia ohatrany sabatra roa lela zany tsy natao anafisafo fa natao anindrona dia le tenin'Andriamanitra androany a tsika senao a ndao samy hoe nandray androany ty teny ty androany a ty toetra ty androany a ty fahotany ty androany a kay mbola mamatotra ana tiany Jesosy a ho esorina, tiany Jesosy a afaka ana aza zatra miaina amin'ny fahotana fa tsy fantatra antsika ny andro eviany Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra. Tsy tompony ampito tsika senao hoe aleo aloha anarorotra kely a fa mbola misy fotoana, tsisy fotoana zany ka ndray minitra rehefa aveo tsy fantatrao, ndray segondra rehefa aveo tsy fantatrao sao ity ny toriteny farany fa tsy haiko alohan'ny farany a votakian'Andriamanitra amintsika senao ihany koa dia famelan-keloka ozy a tany aloha teo hoe raha misy zavatra mafy indrindra ankoatran'le fanetretena teo dia ataoko hoe voalohany angamba dia ny famelan-keloka. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Matthieu 7:20 ny 9:20 ny tenin'Andriamanitra manao hoe ataontsika amin'ny 1:20 nananto Petera ozy izy ny tenin'Andriamanitra ka nanao taminy hoe tompoko impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito fa hoy Jesosy taminy hoe tsy lazaiko aminao koa hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby 70. Mafy ane zany reto hoe za rindre mandeha tika rindre mandeha eo ohatrany hoe olona manana kely ana eo dia mavesatra indray foko tamina taony ihany mavesatra hitanareo ohatrany lasa style de vie atsika le vesatra ohatrany hoe lasa fiainantsika hoe mavesatra ka navesatra na iny nefa tsika tsy nataon'Andriamanitra foroan'Andriamanitra hitondra vesatra zany tsika ny fanataon'Andriamanitra tsika hiaina amin'ny fahafahana tanteraka dia nefa tsika indraindray tsika indraindray tian'Andriamanitra ho afahantsika fa itsika mitsiny tsy mamela an'Andriamanitra satria tsika tia manao andolo-po tia tsy mamela heloka mavesatra ozy izy teo hoe ahoana moa ny amelako anao hoe mandratra ana impito amby 70 impito zany tsy haiko hoe firy efa 500 mahery angamba izany nefa izay ny tenenin' Jesosy dia matoa ny tenenin' Jesosy dia tokony ataontsika mamela ny hafa amin'ny fiainana zavatra ianarako satria témoignage kely za olona niaina tao anatina tsy famelan-keloka nandritry ny fotoana lava be tamin'ny fiainako nandritry ny fiainako mbola kely ny ratraina mety misy efa nalalana izany ngambonareo satria efa nataoko témoignage foana za hoe za ny voaratra ny dadako nanomboka mbola 10 ans jusqu'à za lehibe tena hoe ny séparation mihitsy entre parents sy ny tariny dia nanomboka izy niala fa mbola naratra foana naratra hoe za indray tsy mifandevy maty amin'iny za indray tsy mamela n'iny mandrakizay satria ny nanimba ny fiainako lasa niaina tanaty ratra foana dia izao ny zavatra hitako hoe rehefa maratra
dia lasa ao am' Jesosy nisy taona dia efa tamin'ny 2016 après nandray an' Jesosy Kristy tamin'ny fiainako fa mbola niazona an'izay foana hoe za Jesosy tsy hamela an'iny izany, za Jesosy tsy hamototra an'iny izany. Na dia fantatro aza ny sitrapon'Andriamanitra hoe tokony hamela isan'andro. Rehefa jerena ange le 7 fois 77 dia tena hoe tous les jours satria isao ange vadinao na ny zanakao mety hoe manao mampalahelo anao hoe mandritry ny andro iray. Dia izao fantatra hoe rehefa nitazona lolo-po tamin'ny ray koa dia lasa tia mandratra olona, lasa fafinaretako tamin'ny fiainako mandratra olona. Faly rehefa misy olona mba mitovitovy amiko izany maratra samy maratrako za rery ve ny aratra eo. Fa rehefa taty aoriana tena nivanginy fanamasina, vanginy Jesosy tamin'ny novembre 2018 dia tao anatin'ny mivavaka tamin'izay fotoan'izay dia za zany mivavaka ho amin'ny familiako hoe Jesosy mba tiako handray an' Jesosy ihany ny fanidadako tena raha azoko natao ro hoe alefaso any amin'ny paradisa any amin'ny elo to dia alaivo maty zao dia zao dia nataoko izany tamin'izany satria feno fankalana be foko. Fa tamin'izay fotoan'izay mivavaka dia ozy izy Jesosy ao anaty mivavaka eo dia mivavaka ao anahy dia tonga dia avana ny fanamasina amin'ny teny hoe prie pour ton père. Dia za tsy hivavaka ao nandany Jesosy za tsy hivavaka mivavao any rainao ozy izy fanamasina fandroany. Za ny anatiko any reko hoe ka tsy manana ana amin'izany fa za tena mbola maizina be aminazy ny foko. Fa avy eo tena navelin' Jesosy hoe ankatoa fotsiny ianao sa tsy ankatoa. Dia latomany rehefa mivavaka ho an'ny dadako dia ozy izy hoe Jesosy avototra izy manomboka androana dia mafy be tamiko aza ny zavatra nizakaiko tamin'ny dadako, mafy be tamiko ny ratra nanaovany anay za moa izany satria tsy haiko ny endravaviko fa amototra androano dia kely rehefa mamototra iny rehefa hoe mamela heloka dia za zany mieritreritra hoe rehefa mamela dia hoe za tsy hiresaka amin'ntsony fa zao ary mamela fa za tsy hiresaka amin'ntsony, mamela fa fiainako ihany. Fa avy eo ny zavatra nataon'i Jesosy narary be izy tamin'izay dia zany nanatona ny fianakaviany ny alavaviny hoe marary be ny rainao ohatr'izao dia mila vola hitsabona anazy ohatr'izany. Mino na mamako aza angamba tsy nahafantatra an'izany. Dia teo any tsapain'i Jesosy hoe le izy tsy le hoe le vola no ilain'i Jesosy hoe amototra fa le foko ny tiany jerena hoe raha tena namela ndraiky ve za amototra ho anazy ve za. Dia eritrereto hoe olona nanimba ny fiainanao no andehanao no andeha hitsabo anazy, ianao no hikarakara anazy. Dia taty aoriana papa moa mahafantatra an'izay, papa Rodolphe, fa tena voasedra ohatr'izany tamin'ny herintaonako mbola nisy anina zany tena no hidadako io foana. Dia ho an'i Jesosy moa voninahitra satria reko taty aoriana hoe afaka tena hoe tena tamin'ny herintaona taloha mariage nay ngamba nisy tena hoe nisy nenjerany tamboho be sy ny sisa izy dia nalemy tena taritina ohatr'izany dia mbola ohatr'izay ihany zavatra nitranga. Dia ndraisiko ilay izy hoe tena misaotra fa tianao Jesosy tena hoe amela 100% anazy. Ary hatrin'izao ary moa zany tena hoe vitako ny resaka taminy, tena hoe famely izay mianaka vao haingana kely hoe namototra anazy fotsiny hoe Jesosy niteny anazy ana mihitsy angamba vao ia quelques semaines hoe dada mamela anao dia Jesosy koa vonona ny amelanao fa ndana mibebaka, ndana manantona an'i Jesosy za te hamototra anao ny androm-piainanao tsy fantatro na kely sisa za koa tsy fantatro fa te hamototra anao fotsiny dia tiako ianao ho afaka. Dia inona no tiako tenenina ao anatin'izay mety misy zavatra konkoa mety hoe ny anazy izay ny expérience-ako niarako tamin'i Jesosy nanafany anaty famelana. Fa ianao koa mety misy olona ao anatin'ny fonao za zany mianatra hoe Jesosy aza asiana 3e personne atao anatin'ny foko. Na izay mivady ary ohatrany hoe mianatra an'izany foana hoe zao tsika ianao mila mianatra mamela isan'andro za mety tsy parfaite be foana ao an-tokantrano dia izy koa ohatr'izay mety misy zavatra ataony tsy mahafinaritra ana dia za koa ohatr'izay fa dao tsika ianao tsy mitondra lahelo matory izany isan'andro dao tsika ianao tsy hitondra olona matory izany hoe mitezitra aminao malahelo tsy hamela anao fa ndao isan'andro anana fotsika mamela isan'andro sy ny tenin'Andriamanitra hoe
ozy ny teny vavaka izay ataontsika ohatrany hoe lasa tsy anjery moa izany hoe mandeha be ny fotoana ozy ny de mamelany elokay tahaka ny namelanao anay. Hitanareo tsy vavaka tsy mpilivava le izy fa tena fiainana hoe tsika na dia farak'izay ratsy indrindra azy na velan'Andriamanitra izy tsika ny tsy hamela. Izy tsika ny tsy hamela ny namantsika, tsy hamela ny mpiara-manompo, tsy hamela ny vady tsy hivady, ny zanaka izay olona nandratra anao tamin'ny fiainanao. Androany te hita olona vototra amin'izany famelan-keloko izany Jesosy. Amen. Ndaontsika tena hoe hiditra tanteraka amin'izay hoe fibebahana marina dia mba ahitana Andriamanitra vokatra. Ozy ilay ten'Andriamanitra tany amin'ny lioka tany amin'ny fanombohana teo hoe izay vozy izy izay hazo tsy mamoa voa tsara dia hokapaina dia ariana ny anaty afo izy iziny. Tanareo ny hazo ny paoma rehefa misy paoma ambolena eo dia tsy tokony ananasy no mivoaka eo, tsy tokony ino moa izany, tsy tokony manga mivoaka eo fa tokony paoma ihany. Rehefa manga dia manga ihany. Dia androany koa izany Jesosy Kristy raha hoe mahita hoe miteny ianao mijoro ianao anatreha an'Andriamanitra hoe za zanakao Andriamanitra, tokony za tena hoe zanak'Andriamanitra dia tokony misy toetran'Andriamanitra, identité an'Andriamanitra, toe-pon'Andriamanitra koa hitan'Andriamanitra ty anatintsika. Fa tsy hoe tsika zanak'Andriamanitra dia caractère du diable sanatria no hitan'ny olona na ho hitan'i Jesosy aty anatintsika. Andaontsika tena hoe hijoro marina eo anatrehan'Andriamanitra androany. Andaontsika hiverina marina amin'Andriamanitra androany mba tsy hahatonga antsika raha ho avy Jesosy Kristy dia lasa ohatrany hoe mifamitaka tsika, mamita tentsika mamitaka an'Andriamanitra. Tsy ny asa be ataontsika, tsy ny fanompoana be ataontsika, tsy ny ezaka ataontsika ilay izy, fa fiombonantsika mifankatoavantsika an'Andriamanitra, ny toetranantsika miverina ao amin'ilay antom-pamoronana namoronan'Andriamanitra antsika dia ny ananantsika ny toetrany, ananantsika ny fiainan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mihitsiny. Ten'Andriamanitra miteny hoe tsy izay manao tompokotompoko izy no hahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ndaontsika tena hijoro eo anatrehan'Andriamanitra dia tena hoe raha nahita olona Andriamanitra. Jereo ny amin'ny Genesis 6 angambany izay sasaingy misy tantara Noa dia rehefa ratsy daholo ny teto ambonin'ny tany ozy izy, ny aratsy ny fisainan'ny olona ozy izy ny tenin'Andriamanitra, fa nisy olona anankiray araka ny fon'Andriamanitra. Nahita Noa izy. Nahita olona anankiray amina arivo manalinalina Andriamanitra hoe misy olona mijoro intègre eto mankatoana mitiana. Dia tamin'ny andron'ny Davida ihany koa teny Andriamanitra hoe mahita olona araka ny foko amin'ny 2026 ty ihany koa tena ndaontsika sy ianao sa hijoro hoe ahita olona araka ny fony Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijoroka amin'ny sitrapony ivoaka eto dia tena hoe ahita votsara amin'ny alalan'ny fijoroka Andriamanitra. Ary izay vokatra izay mba tena hoe hiderahan'ny olona, hiderahan'ny hafa n'Andriamanitra satria misitraka an'izay voa takian'Andriamanitra izay izy amin'ny alalan'ny fisiko. Amen. Ataontsika amin'izao fotoana izao hiaraka hitsangana. Mety hoe teboka vitsivitsy ireo noteneniko ireo fa mino hoe mbola manana teboka be dia be Andriamanitra tiany hidirantsika amin'ny fandinihan-tena amin'izao vaninandro farany, ataoko hoe vaninandro farany. Ndaontsika hitsangana amin'izao fotoana izao. Ndaontsika hivavaka. Ndaontsika andiny tena fohy, ataoko hoe quelques secondes. Inona ny zavatra petraka ny fanamasina ao am-ponao hoe mety hoe pentipentina, tasy. Inona mahatonga ny fibebanao tsy authentique eo anatrehan'Andriamanitra? Raha misy zavatra ao anatinao hoe Jesosy ty zavatra ty mety hoe voateny teto za Jesosy tena tsy manana vonitsy amin'ny fanetretena. Teneny Jesosy androany hoe Jesosy zany te ho afaka tsy te ho voafatotra ty Jesosy. Za mbola tia an'izao tontolo izao, mety mbola karazan'olona misabaka Jesosy tsy mety afaka indraindray, mbola lasa mity fahotana, mity ratsy.
teneny Jesosy amin'izao fotoana izao hoe tia izaho Jesosy. Jesosy malalo reto izay amin'izao fotoana izao manantona anao. Ozy ny tenao hoe izay manantona anao izy ianao dia tsy mba ho laviko. Mampatsiahana ianao androany amin'ny teninao hoe tokony ho kristianina mamovoa miendriky ny fibebany izahay, satria tsy ny etiketo no important aminao, tsy ny asa fanomponay be no important aminao, tsy izay ezaka aranofo ataonay no zava-dehibe aminao Andriamanitra, fa tianao izay mba ho tonga eo amin'ny dingan'ny fantanterahana Jesosy, mba ho tonga amin'ilay fiangonana marina, fiangonana tsy misy pentipentina Jesosy, ho authentique Jesosy eo anatrehanao. Sotra ny amin'ny teny Jesosy malala fa manitsy anay indray ianao androany, manamboatra anay ianao amin'ny alalan'ny teninao Jesosy. Afao izay vonona izay ny iova Jesosy, anala an'izay rehetra tsy avy aminao, anala an'izay rehetra mbola tsy ankasitrahanao amin'ny fiainanay. Ianao mahita, satria tsisy miafina aminao fa na dia ny singambolon-dohanay aza dia fantatra ao Andriamanitra anisany. Tsisy miafina aminao izay rehetra miafina any anatin'ny fonay, mety tsy hitan'ny olona, tsy hitan'ny pasteur, fa ianao mahita Andriamanitra. Dia izay mihitsy androany loharako eto anatrehanao, ho amboarinao, mba ho tena mpanompo mahatoky aho eo anatrehanao Jesosy malala, mba ho tena mpanompo mendrika anao a Jesosy, mba tsy ny fijoroako sy ny fisiko indray Andriamanitra no mety hoe amerina anao, tena hoe izany mba tsy ho izahay indray no amerina nombo anao eo ambony hazo fijaliana Jesosy, na izahay indray no ahatonga fitenenan-dratsy ny anaranao. Amboary izay Jesosy, izay fo mety vesarana alahelo, ny ratra rehetrarehetra ny tsy famelan-keloka Tompo androany. Afao izay, omeo fo tahaka anao izay, fo mahay mamely isan'andro isan'andro, fo mahay mitia ny hafa isan'andro isan'andro, fo manetry tena Jesosy, fo be fitiavana, be fiantrana Jesosy. Jesosy malala ny marina amin'ny teninao ianao hoe raha ny zanako izy ianao no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo Jesosy. Te ho afaka ny izay, te ho fototra tanteraka izay Jesosy. Afao eto izay androany, satria eo aminao irery ihany misy ny fanafana Tompo. Mindrafo aminay androany dia amboary izay Jesosy malalo, mangataka ny herin'ny fanainao masina ihany koa izay, anampy anay satria tsy niezakay, tsy vita ny herin'ny tenanay Jesosy, fa vitanay miaraka aminao fanay masina. Ampio izay mba ho zanaka endry, ho zanaka tena hoe maminao, akaiky ny fonao, mpankatoanao Andriamanitra rainay. Dia Jesosy ny teny rehetra izay mety hoe nizaraina teto androany, tsy tenin'olombelona Jesosy, za izay tsinitsinina Tompo, tsinitsinina Jesosy kely tsy bitika eo anatrehanao. Faoka ianao no hiasa ny anatin'ny fony tsiraray avy Jesosy, dia ny teny izay nafafinao Andriamanitra dia nafafy teto androany Andriamanitra, tena hoe amo hitsiry be any anatinay tsiraray avy, dia hisy fiainana Jesosy, hisy fiainana iova, hisy fiainana Jesosy ao aorianan'izao teny izao. Mankasitraka Jesosy malala, verinay ho anao irery ihany Tompo ny voninahitra. Amen. Alleluia. Hiara-mipetraka tsika tokoa. Alléluia. Alléluia. Saotra ny Jesosy tsika ny amin'izany teny mamy be izao. Toa hiteritsika eo an' Jesosy aloha. Tsy hiteritsika eo an'ilay mpanompo-Andriamanitra nitondra ny hafatra fa ilay Jesosy nameny hafatra ao anazy. Mino fa
izy vokatra indray ao anatiny izany a ho hitan'ny tompo any amin'ny fiainantsika tsirairay avy tsy ho tena tsy hiteny amin'ny gany zany ka mandalo fotsiny tahaka ny rano fa iletika anatin'ny fotsika no tany ho foloana ka mandray ny afatra avy amin'izany teny mahambe zany. Mandra-pavioniny zareo alohan'ny ora anankiray dia ndaontsika hiteny isotra ny tompo alohan'ny fandraisana. Tadio tsara ry havana fantatsika tsara fa ny fandraisana dia nitenen'i Jesosy fa zavatra anankiray amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tena important be. Raha misy ny important en tant que zanak'Andriamanitra isika dia ny firaisantsika amin'i Jesosy. Firaisantsika amin'i Jesosy tsy amin'ny resaka vavaka ihany fa zao ataontsika izao koa dia tena didina apetraka Jesosy mihitsy hoe ataovy izao izy izy ho fahatsiarovana. Vonona ve ianareo? Ndaontsika raha hanao n'ity hira anankiray ity zaho ohatrany tsy mihira fa manaraka ny zareo fotsiny ao anatin'izao hira izao. Dia mino fa tsika rehetra samy mahay an'ilay hira daholo koa dia ndao hiaraka hirintsika iray fo anatin'ity iray ity. Dia haintsika tsara ity hira ity haintsika tsara ity. Izy amena micro.
fahasoavanao no zay efa nataonao zao malala fa tia ianao irao entoko andrasananao tompo irao hoe ampiany fahasoavanao no zay efa nataonao zao malala fa tia ianao no zay efa nataonao tompo zao malala fa tia ianao. Amen. Amen. Dia ampanontany tena antsika hoe inona ny vokatry ny fandraisana atao amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Raha mahatsara ilay teny mety ny mpanompony teo antsika dia tia anontany tena koa hoe inona ny vokatry ny fandraisana teo amin'ny fiainako, tondra inona teo amin'ny fiainako ny fandraisana natoko hatramin'izay. Raha mbola miverina izany teny izay androany dia tia anontany ny tenako hoe inona tompo, inona teo amin'ny fiainako ny vokatra hitanao raha nao an'izao fandraisana izao za. Tadika aho fa ny fandraisana dia firaitsantsika amin'i Jesosy Kristy tompo. Ka raha tena miray amin'i Jesosy marina tsika, le teny rehetra ny tenen'ny mpanompony teo dia izao hoe tokony vokatra sisa ny jerevan'i Jesosy dia ilay vokatra makalianina sainky, ilay misy vokatra mifananontany sanateo ireny. Izay ny tokony hitan'i Jesosy ety amin'ny fiainana zanak'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Fa maninona izay teny izay androany mbola nampatrevina antsika. Androany Jesosy mbola niteny koa hoe nanao nianto nanaovantsika ny fandraisana hozy izy mba hatsiarovanareo tsika tsirairay avy zany ny vitan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Ka raha vitan'i Jesosy ny namela efa firy taona 2026 ans passé zay, fa maninona mbola misy lotom-pahotana, lotom-toetra kely hitan'i Jesosy ety amintsika. Nefitsika dia manao fandraisana, nefitsika dia miray latabatra amin'ny tompo, fa maninona ny tompo mbola mahitantsika misy an'izay loto izay tena antsika ety. Andao androany rafana, andao tena hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy ohatry ny tenen'i Jesosy hoe vita. Andao koa tsika mba sahiteny izany hoe vita, vita izay ny toetra ratsy rehetra Jesosy fa tena vonona manomboka androany. Za voalohany zany, zany voalohany. Tena teo ravana tena amin'ny tena anareo fa tsy tena mandray tena fanamasina apio mba tsy zarazara zava-poana etiko, fa mba ho fianako izany teny zany satria ho aly teny fa tsy hoan'ny vadiko na hoan'ny zanako koa, fa zany nitsiny Jesosy teo. Ary zavatra voaraiko dia tia hoe firaitsana latabatra amin'ny tompo. Tadio ny vidiny lehibe nataon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Raha nalatra anao tsika ny rany ravana, tsy ho anahy fa ho antsika rehetra. Fa tsy isany tiany Jesosy tao antsika vovontsy. Ndao samy mandihy ny tena ravana. Za mandinika ny tenako, ndaoko aloha mandinika. Asa mandika ny tena ny vatanao? Ny anao diniendo aloha araka ilay fampianarana azy tsika teo. Andretsika izao, hisotrotsika. Jesosy ny teny an'izany. Narazana ratsaka izy dia mariky ny fanekem-pihavanana. Ary ny mofo izay hohaninareo izy dia mariky ny dia akapoka ny entoko. Dikan'izany efa vitan'i Jesosy ilay izy. Ndao tsika tsy hanokatra varavarana intsony. Ndao tsy hanokatra varavarana intsony. Za mangataka amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Fa misy fotoana anao mbola tafalatsaka ihany. Izay no mbola manofa antsika. Nefa sofa teo Jesosy. Tsy mba nandatra anao izy. Na ny teny taminao ialahy kosa aloha raha mbola misotro lahy dia ataoko mivilana ny sofiny lahy na mivilana ny maso lahy. Tsy mba ny teny an'izany Jesosy fa mbola mamindra fo amintsika izy androany. Raha mbola nisokatra ny sofim-panahiko
ary niratra ao masom-panahiko nandray an'izany afa-tsy zany aza avereny dia teny hoe ozy ny teny mpisoko be Paoly zao hoe mahasoa anareo izy ny tena verimberina nanontany tena pastera vaiza rela manila raha verila kely zay tokavany aminay andreo manaraka fa tena titeny amintsika ravana tsika rehetra rehetra zao samy mentsy Jesosy teny daholo fa androany izay teny izay ny verina tsika aloha nareo fa aloha nandresako araka ny teny amin'ny tofa namatsika ny titeny ty nanomana tena hoe teny tedy hoe anjara no mitondra fandraisana dia ny zavatra nomaniko fa fanamasina ny teny tampoka dia zao un Corinthiens 10 verset 16 verset 17 ny anaran'i Jesosy tsy vatsiko ilay 15 fa tonga dia 16 Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction quand nous la buvons. Est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Alors tous ensemble, nous sommes un seul corps. Parce que nous mangeons tous un seul pain. Any amin'ny teny gasy dia zao hoe satria ho ray izy zo mofo dia teny iray ihany sika na dia maro azy mahazanak'Andriamanitra tsika na hoaiza ny tany alehanao na hoaiza ny tany alehanao dia ny zavatra vitan'i Jesosy dia mbola fijaliana zay no zaraina ity mahiray any zanak'Andriamanitra rehetra dia ity mofo sy ty rahan'i Jesosy ty ka na miteny sinoa na miteny ina na miteny Alemana mizareo any izy rehefa mizara ny teny izy dia miresaka nyty mofo sy ty kapoaka ty foana ihany koa ka tsy ny teny no mampizara tsy ny teny no mampiavaka antsika hoe ny any nafany anazy ny toriny tenin'Andriamanitra no zaraina iray isika na dia maro azy iray isika ireo zanak'Andriamanitra daholo tena rahantsika rehetrarehetra ireo tsisy zanak'Andriamanitra zany tsika raha mavonina tena andray an'i Jesosy marina rehefa nandray anao ka ny teny an'izao teny izao hoe raitiko Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako dikan'izay any Jesosy ianao sy momba anao rehetra ny ankoatran'izay azo eritreretana intsony ravana ray Jesosy tia mofo tia mofo ilay tenen'i Jesosy ninona zavatra mbola ao anatinao ka hitsapanao mihitsy fa tsy avy amin'i Jesosy tia mofo tia ilay lamositra natolo Jesosy anafahana anao tia ilay dia akapoka tia ny nandray amin'izany rehetrarehetra izany tia ny nandray aza raisiny ty hoe tsika tsy mijereny ty amin'ny mofo tsony fa tsika mijereny ty amin'ny vatan'i Jesosy alleloia raisoary dia hoano fa zany teny Jesosy hoe ataovy izao ho fahatsiarovana rehefa vitan'i Jesosy zany dia hozy izy hoe ny kapoaka ny fisaorana hozy isaorantsika tsy firaisana amin'ny rano Kristy va izany. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction quand nous la buvons. Est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Mariky ny firaisantsika ty ilay tenen'i Jesosy le mariky ny raha amin'ny fanaikena vaovao manaiky ianao Jesosy efa nanaiky fa raha volony ianao androany dia ty ilay manavaka ty ilay manadio ty ilay manasitrana ary ty ilay manangana anao indray ninona tsy avy amin'i Jesosy anatin'ny vatanao ao ty rahan'i Jesosy izay manadio anao sy manafaka anao misaotra Jesosy ratsoka azy tsoy misaotra Jesosy mankasitraka anao ireny izay misaotra Jesosy fa vela heloka izay misaotra Jesosy fa afaka izay misaotra Jesosy fa nanderina Jesosy ny fanoloran-tenanay ao anatin'izany fandraisana izany mariky ny firaisana fa iray aminao zay Jesosy mariky ny maha iray anay aminao dia novanaovanay an'izao fandraisana izao
satria ianao no niteny an'izany hoe atao zao fahatserovana dia tsy mba ataonao fotsiny izany ho fahazarana fotsiny ihany koa tahako ny fanao ny fiangonana religion fotsiny dia mila atao zao fa androany taovy tena misy fiatsaikana teo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainana tolaisana baba eto Jesosy fa efa tena anao izay rehetrarehetra ary tena efa olom-baovao marina izay na amin'ny fisainana na amin'ny fijery na amin'ny fiteny na amin'ny fandeha naiza misy anay dia olona efa voavela eloko izay olona efa afaka izay olona efa voafondry izay olona salamy izay olona tena feno herin'ny lanitra izay ary olona volony izay ny irahanao ho vavolombelonao ho tena sira sofanasina marina any amin'ny toerana tsy izay misy anay ka na ho an'izy ireo tompo atonga eto aminay avainy amainitra avany sy avainy amin'ny janisa zao tsaray avatsy samy manana ny toerana koa izy ireo nefa noho ny fitiavany ny anaranao dia tonga izy ireo nitondra ny zava-baovao mahafaly izany nitondra izy ireo izany fahazavana izany izay koa Jesosy naiza ny rahanao anay dia ho fanasina izay ho siry izay any amin'ny toerana misy anay ihany ho voninahitsy ny anaranao reny aoka tena ho fahazavana marina izay fa tsy fahazavana eny ambany vata na fahazavana amin'ny tsy lopolopo fotsiny fa tena hitan'ny olona fa velona tao amin'ny fiainako ianao Jesosy niza olona hitanay dia tena mahita izy ireo fa misy Jesosy misy teny fiainana misy teny fananganana mivoaka ny vavanay ary misy teny fanasitranana mivoaka ny vavanay satria efa nositrananao izay dia ianao no miteny Jesosy ninona be ao am-ponao ninona be atao anatiko izany koa nivoaka ny fiainana ankasitraka indrindra Jesosy saotsiny amin'ny zavatra vitanao rehetra fa nampahatserovinao androany izany fa tsy mora ny netinao no fitiavanao anay tsara ihany misaotra ray amin'ny anarana Jesosy ho anao ny tera sy ny adara voninahitra mandrakizay amen hiditra amin'ny fandraisany hiditra amin'ny tapany manaraka tsika mbola misy retoko letelareo hoe mbola tsy tapitra firealay anao ny fanatitsika an'izay voniny amin'izany no fanary tena kasitrahany tompo dia ny fonao atao fanatitra voalohany indrindra satria izay ny tena anitra kasitrahany tompo tsy ny fandrotrahanao valoby ngeza be fa le fo kelinao takiny Jesosy atoloran'ny fonao azy izy fa iny ny tena anitra kasitrahanao anahy dia raha misy any dia atao fa raha tsisy any aza manamely tena ihany koa satria hita ny tompo ny fonao na dia mifahatangavanao eto fotsiny ary dia fozy ny tompo ndry izao malala fa ty ahy ianao fa tsy zao sika Alleluia. Alleluia, misy miramirana ve eto, misy falifaly ve eto, asaika anao hitsangana eto asaika anao hanomeny aminao ray manontolo mihitsy androany amin'izao fotoan'izao faly ve anao tonga eto androany amen andao eto sika ny tena hoe anome maximum tsika mihitsy andisy hira ho an'i Jesosy alleluia raha hitanao hoe miramiranao tsy hoe tsisy raha manahirana fa ilairaiko ao ambony ao e izy ane manapaka izao rehetra izao e ka ninonina mitrange ny zava-drehetra miara-miase ny mahasoa no tadiaviny inonarino antony tsy hiderako e zany mihitsy eo are Androany aloha dia midera Androany aloha manitatra ny fanjakanao ny ampitsoanany azy fa androany aloha dia hideranao Jesosy androany aloha dia midera androany aloha manitatra ny fanjakanao ny ampitsoanany azy fa androany aloha dia hideranao Jesosy raha faly anao androany dia anao mihitsy le candidat parfait adio an'i Jesosy androany alleluia
izahoany mananarady mamonjy ay anaty ady mikarakara tsy mbareraka mavita ay tanteraka ryadidinare Yo yan. Androany aloha de midera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao miampiso anany azy fandroany aloha de hideranao ao Jesosy o androany aloha de midera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao miampiso anany azy fandroany aloha de hideranao ao Jesosy o asandratray Jesosy amin'ny avoidrindry ny mandarehetra rafa fikotana ka nitindrimbohitra ety fikrisaka efa sandratray Jesosy anaratra Jesosy atsika isarata Jesosy isarata Jesosy isarata Jesosy isarata Jesosy hey 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao miampiso anany azy fandroany aloha de hideranao ao Jesosy midera 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 fandroany aloha manitatra ny fanjakanao miampiso anany azy fandroany aloha de hideranao ao Jesosy fandroany aloha hideranao ao Jesosy Tabataba be ho an'ny Jesosy ary. Alléluia. Misy faly ve androany? Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra ny tamin'ity fotoana androany ty. Andriamanitra fa totosa soamantsara ny fotoana androany. Fahasoavany, ny fitiavan'Andriamanitra, ny famindrampon'Andriamanitra na tonga amin'ny fotoana rehetrarehetra androany totosa tanteraka ny asakasy andavana. Mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny tantanany anay tonga soamantsara teto amin'ny tonga taty France afaka nampiasain'Andriamanitra. Mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa teto amin'ity toeran'ity izay nanome tsisy hanavana. Andriamanitra dia tsisy hoe zao taony ianao dia tsy mety fa mitovy daholo tsika amin'Andriamanitra.
afaka ho anao mandrakizay. Vavaka Jesosy ho an'izany teny rehetrarehetra izay mivoaka teto tsy handalo fotsiny aminay fa hitoetra haniry any anatinay tsirairay aby. Ny fonay rehetrarehetra Jesosy tena ho tany lonaka ny amin'izany teninao zany, hitondra an'le vo marina, le vo amin'ny fibebahany izay, ho fahazavany izay any amin'izay toerana misy anay tsirairay aby. Jesosy hoe mavaka ihany koa ho an'ny iraka eto a France Andriamanitra, vavaka nisy ny fifohazam-panahy maro miaraka aminao, tena hirehatra ao aminao zay Jesosy, hitombo ny fitiavanay ianao, tsy onona fotsiny amin'le fitiavanao zay fa hitombo fitiavanay ianao Andriamanitra, hirehatra zany fitiavanay ianao zany Andriamanitra hiboboka any anatinay. Vavaka Andriamanitra tena hoe ho an'ny iraka, ianao amatsy amin'ny lafiny rehetrarehetra, ninona famatsiana izay mety ilain'ny iraka na amin'ny famatsiana ara-bola, ara-kolona, ara-panahy indrindra dia ianao Andriamanitra mamatsy an'izany. Ianao efa niteny hoe fony hananiraka anareo izy ianao dia orininy anareo, tsy orininina mpianatra tamin'izany Andriamanitra ary ianao ilay tsy miova, fantatro hoe afaka manao ny zavatra ianao dia afaka mamatsy ianao, dia apetrako aminao Jesosy ty iraka ty, ka ianao omba anazy mandrakariva, omba ny iraka Andriamanitra. Ny rehetrarehetra, ny pasteur, ny mpino rehetrarehetra dia apetrako eo ampelatananao Andriamanitra. Ninona mety zavatra lalovany tsirairay aby, ninona mety difficulté mety lalovany tsirairay aby, fantatro Andriamanitra hoe tsy misy zavatra tsy hainao atao. Teo alohan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia ianao nanokatra lalana, ianao nanokatra lalana amin'ny fiainany tsirairay aby izay mandalo difficulté amin'izao Andriamanitra, fantatro hoe hainao atao ny zavatra rehetrarehetra. Alleloia. Ozy ny teninao tamin'ny Joshua hoe mahereza sy matanjaha, fa za ombanao, Andriamanitra ny ombanao mandrakariva amin'izay rehetra lehanao. Fiadanan'Andriamanitra ny hitoetra ao anatintsika tsirairay aby. Hitayanao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavana aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavana aminao anie Jehovah ka nome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Alléluia.